Fatahorinan'ny fisariana fahavalo amby folo sy dimanjato ny tanterahany lalao-peno dimy dia nahatratra 2 ireo tsara vitana. Nahita ny laharana 4 milahatra ary notolorana lela vola mahatratra 824 Ny isa 720 kosa ireo nahita ny laharana 3 ary nozaraina lela vola 405. Mbola patsahivina moa ny rehetra fa hiavaka ny fanamariana ny fetim-pirenena miaraka amin'ny lalao-peno dimy izay efa nanomboka ny 5 volana Jona hatramin'ny faha-9 volana Jona hatramin'ny faha-9 volana Jolay ho avy zao. Izy kosa ny fizarana 20 tapitrisa ariary tontona izay zaraina isan-kerinandro ho andro tsara vitana. Raha toa kosa ka misy mahita ny laharana marina dia miverina ho 12 tapitrisa ariary ny tontona. Ankoatr'izay dia mahazo fahana avy amin'ny telomaro 100 ariary maimaimpoana ireo izay milalao amin'ny alalan'ny karatra roa amin'izay lalao-peno dimy izay. Zay ny amin'iny fa ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia orinasa 530 no andray anjara amin'ny alalan'ilay jeu corporatif izay karakarain'ny namana Clément Rabary mpanao gazety avy eo anivon'ny Midi Madagasikara. Atao hoe tsy anivon'ny kianjan'ny Iskantanimena moa izy ity. Taranja 5 kosa ny fantatra fa ifananana ao anatin'izany lalao izany. Ny azo lazaina aloha dia mihoatra no nandrasana no tonga satria raha mandalo fotoan-tsarotra ny firenena dia mbola nisy 530 ireo mpandray anjara, izany hoe latsaka noho ny hatramin'izay nefa ny betsaka ihany koa raha oharina amin'ny zavatra iainantsika amin'izao satria sahirana ny firenena. Ny mikasika ny lalao mivantana moa izany dia taranja 5 ny fananana, dia eo ny football lalao volana 7, eo ny basketball, eo ny volleyball mixte, eo ihany koa ny belota sy ny tennis izay ataony Mahamasina fa iretsy 4 voalohany moa izany dia eto amin'ny ESK no totsaina manomboka sabotsy vao maraina be satria amin'ny 8 misy ireo filaharam-be ny mpandray anjara ary amin'ny 9 tsy maintsy manomboka ny lalao rehetra. Kely tamin'ity satria fantatra fa ianaran'olona atao ty jeu corporatif ity dia tsy maintsy nanao ezaka manokana mihitsy izany ny mpikarakarana tamin'ity 13 sy 14 ity satria dia ireo mpitsara federaly no avy hitsara ny lalao eto ary mikasika ireo lazana hoe mercenaire dia miara-miasa amin'ny CNAPS izay ary ny listan'ny CNAPS no ahafahana mitsara hoe tena mpiasa maro ato amin'ny orinasa ity piasa ity, izany hoe ahita lalao madio izany amin'ity indray mitoraka ity ary ho tsara ihany koa ny fomba fitantanana azy eritreretina fa ho tonga maro olona mijery ary eritreretina fa andresy lahatra nyzay mbola tianao satria raha milamina ny tany sy ny fanjakana dia efa misy fiaraha-miasa mantitra akasanay amin'ny orinasa anankiray.